fotoana lehibe amin'izao ankehitriny izao satria tafaverina Soamatsara eto Menabe ireo kabeso ny ampanjakatoera sy ireo mitafika rola 128 ans vao tafaverina teto zany kabeso zany ka mamerina ny fampanantenana ary mamerina koa ny reharehan'ny vahoaka malagasy ary midika izany fa rehefa miray fo miray saina sy mitolona dia mahazo vokatra. Nafinaritra ny ahitarika ny Andriamatoa filoha tao anatin'izany fandresena izany ka nitarika antsika rehetra mba ho tonga amin'ilay tanjona napetraka hoe ho tafaverina Soamatsara ireo symbole ny identité antsika malagasy izany. Maministra kolotsain'ny Menabe dia miray fo tanteraka amin'ny vahoakan'ny Menabe ary ravoravo tokoa amin'izay fandraisana an'ireo kabeso reto tonga Soamatsara eto an-toerana. Midika izany fa ho tena hoe mitambatra isika rehetra amin'ny fandraisana izany kabeso izany. Vahoaka malagasy tsy vaky volo dia mizara an'izany fifaliana izany. Ny zavatra rehetrarehetra sarotra tsisy izay tsy ho vitantsika izany.